miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrany. Midira eo mivavahadiny amin'ny fisaorana ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Manasanao a rahalahy sy ranabavy isany anondrika alohanao hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitro, akory ny fifalianay noho ny amin'ny fitahiana sesehena zay nataonao taminay tsiraray avy. No tahinao zahay, narovanao ihany koa ny ainay. Tratra ity sabata ity, asandratray tompo malalo ny dera ny lazany ny voninahitra ho anao rery any. Mangataka kosa izay ny famindrapo ny famelan-keloka. Aoka Jesosy malalo mba hiala ireo hevitra mampisaraka anay aminao. Ka izao sabata izao dia fotoana zay andraisanay fitahiana, fotoana zay ahafahanay mifandray tanteraka aminao. Koa raha tonga eto izahay dia maniry indrindra Jesosy eo no eto afovoanay ianao. Ary mba hiteny eto ianao, mba ahafahanay mandray le mofinaina avy amin'ny teninao, ary mba hitondra fiainana famelombelomana ny fanahinay izany. Koa noho izany Jesosy eo dia mangataka aminao zahay. Roay tsy eto amin'ity toerana ity lay fahavaro izay mpitsaingoka ny vo, fa aoka ny herin'ny fananao masina no amotony foana mampanahinay tsiraray avy. Ho andreo mpiaino, mpijery manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, naiza misy azy ireo Jesosy malalo. Asandratray ary ny fisaorana ho anao rery any, satria na azonay antoka fa mpiaino vavaka ary mamaly vavaka ianao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lanitra metory voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany, fa ny andritry ny asaramanitra anehy no anendrika antsika zay zanany. Ko atsaiko ny tsy anararoatra hiaraba anatitra saotra arabaina satria isika izao dia anatratra ny taona vaovao. Koa ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha horedontsika ny laharakira faharoanjato mira firam-pifaliana. Firam-pifaliana hankalaza ilay tompona, asandrato veo fidelana ubirosana no ata. Dera itumpana vunjana ira ubi Jehova pamurunana.
raha mbola mpizanganantsika ry ava-malala dia manasanao andrainy baibolinao ka andeha ho jerevantsika ao amin'ny apokalipsy toko 7 ny andininy varaka ambe folo. Apokalipsy toko 7 ny andininy varaka ambe folo. Rehefa hitantsika zany teny zany a dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ho afainganao tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao. Ho tahinane zany teny zany ry ava-malala mba hahasoantsika. Amen. Manasa antsika rehetra hiary vavaka andohalika isika. Ry Andriamanitra tomponay tsara sy masona indrindro, dia raha sy aja voninahitra atolotra eo anao, ray zanaka fanamasina, ilay miara-miasa masoa izay mikarakara anay tsirairay avy, maneho ny fitahiana sy ny fiarovana rehetra, ary mitsimbona anay amin'ny toe-javatra maro samihafa. Eto izay dia manolotra ny dera sy ny aja ny voninahitra ao anao, ka irinay zany mba ho tafapaka ny amin'ny seza fiandriananao. Eny na dia mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao ary izahay, dia tiana indrindra ankehitriny ny mangataka fifonana sy famelan-keloka, fanadiovana noho n'ilay rasoanao Kristy, ka marino izay tsirairay avy, amasino ary aoka mba ho fitavevanana aminao. Ka raha hiatrika ity sabata ity, andre ny teninao, dia mba olona voafela helika izahay, ary ahazo fanadiovana avy aminao ka dia hitondra hery sy fanambinana ao anay ny teninao. Eny Jehovah Tompo, raha sitraka ao indrindra, dia meteza mba hitany fiainany mambra tsirairay avy ianao. Ampahery anay amin'izao taona vaovao izay miatomboka izao, satria mbola maro eo adidy sy andraikitra izay nanendrenao anay. Mbola maro eo zavatra tsy vitanay ka fotoana mety indrindra izao anefana izany, dia mitalao ny fahasoavanao sy ny herinao izahay. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia mitalao indrindra ny fananao masina mba hanenika ny sambatan'olona, hanetsika anay tsirairay avy ka andeha izahay, ahira teny izahay fa tsy miandry fanentanana sy fampirisihana intsony, ka dia ho vita tsy ela ny asanao eto amin'ity tontolo misy anay ity. Ary raha avy tsy ela ny amin'irao lanitra ianao Kristy io, dia ho isan'ireo izay vonina hitsenanao izahay, sy ireo izay voahomana noho ny ezaka izay nataonay teo ambany fomban'ny fananao masina. Ankehitriny dia sitraka indrindra raha mba hitany fiainan'ny mambara rehetra ianao, ary hanampy an'izy ireo amin'ny asa fivelomana rehetra sy ny toe-javatra izay hatrehany, mba hahafahany misahana sy manatanteraka izay sitraponao. Ary tsaronay manokana ity firenena izay misy anay ity, aoka mba ho eniky ny fahasoavanao ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Hiezaka hanao ny sitraponao, ka hiala amin'ny faharatsiana rehetra izay mety mamatotra sy mangeja, fa hiaina kosa amin'ny fiainam-pahamasinana, ary dia ho raisinao ny marehetra raha avy tsy ela ny amin'irao lanitra ianao. Ankehitriny dia sitrakay ny mitondra mbavaka manokana ny mpanomponao izay hitondra ny afatra amin'ity anio ity, aoka ny fananao masina, hanenika azy, ary ianao no hamelelany efa mahay azy mba hahafahany mampita ny afatra indray, hoentina mampahery ny vahoakanao tsirairay avy. Izany tony mbavaka izany dia irinay sy angatahanay ary tononay amin'ny anaranao Jesosy. Saotra indrindra raha io. Amen.
faly miarabantsika ankizy indray a tonga indray ny anjarantsika ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra milohan'izay nefany a dia toy mahazatra antsika dia hanao hira aloha isika tadidy le hira mahazatra ora mamy andeha hiaraka ary ivavakaritsika rankizy Andriamanitra misaotra anao zahay noho izao fotoana mamy izay omenao anay iarahanay miaino ny teninao mitenena indray ianao Jehova aminay fa miaino izay mpanombokelinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiako resahana amintsika rankizy amin'ity anio ity a dia hoe ilaina ve ny mbola malala fomba mbola tsara ve ny malala fomba amin'izao sa efa nilaozan'ny toetrandro izany inona ohatra ny fahalalam-pomba mahay misaotra sao dia tsy ilaina tsony ary izany amin'izao hoe tena ilaina mihitsy izany rankizy ary anisan'ny toetra tsara izay tian'Andriamanitra nanantsika ny mahafaizana misaotra dia tian'Andriamanitra mihitsy raha mba hoe ohatran'izany daholo isika tsirairay avy na lehibe na ankizy andenga arahantsika ity tantara ity dia ho hitantsika rehefa avy eo hoe tena ilaina ve sa tsy ilaina tsony izany hoe misaotra izany arao ary Benjo, timofuse, Benja, inana ve Benja sa tsy inane? Tsy pazo aty fa mbola manangona an'ireto kilalao reto ahy Tsy mety izany. Sakafo hoan'ny olona ontsy atsipon'ny olon-dehibe. Tsisy olon-dehibe ary oko. Eto aty fa tsy. Andray dia tsy misaotra akory le Benja. Eno Atao inona koa izany misaotra izany Tsisy ilana ny zaniko. Mahalala fomba izany ry Benja. Rehefa omena zavatra dia mahay misaotra. Ao an-tranonay ara tsisy misaotra tsy maninonako. Andray. Orakizy aviany Ahoana tompoko? Reto misy paiso vao nalaiko teo. Reto eto anareo fa so simba fotsiny de zao sao madio tsara Eto aty nyany ataoko betsaka indrindra fa za zokony Misaotra betsaka tompoko. Misaotra tompoko. Andray le Benja tsy misaotra mihitsy. Saotra tompoko.
tsisy fisaorana rerakizy fa mahazo tohomana de sasao madio tsara aloha vao hanina ho ah Entop misy dinoa ahoana io fa miantso antsika indray dadabe rakoto andao aingana fanome zavatra indray izy zao e andao ry mino a andao ary ahoana dadabe zao ah eny tompoko ke anome fanomezana anareo ah am'izao taona vaovao zao ka zany reny ny tsoko anareo e zavy ie ianao anery dadabe fa manome zavatra ho anay foany e kiala kely ty ka ny zavikelyko mipetraka lavitra be de nareo zany nomeko e andray ty reny samy misy ny anarany avy ah samy misy ny anarany de endre tsara rakizy ah ay e boaty be mihitsy sady tsara jere misy dinao fa ny any tena tsara indrindra sady ngeza de misaotra tompo misaotra betsaka tompo tsisy fisaorana rakizy ah hoay fa avitaizonareo avy nitsangatsangana niaraka tamin'ny dadabe rakoto zay ry bentra sady tsara be ah nandeha lakana de ny sakafo tsara be ah de niara-ny lalao tamin'ny ankizy be da be fa maninona ny tsomba ny tenenareo ka nareo ratsy fanahy angala famomezana tao anaty boaty tsy ny soratra an'izany ny bentra hitao ah oh fa inona ny soratra tao hoe mirary anse mba ho zazalahy kely malala fomba misaotra betsaka dia amin'ny manaraka indray ay fa ny soratra tao anatin'ny boatinay sy dinao ny tovy hoe misaotra indrindra rakizy zaza mahalala fomba sy mahay misaotra nareo sambatra nareo de nefa ny fitsangatsanganana nataonay tany tsara be mihitsy fa maninona ary zany tsy mba nentin'ny dadabe rakoto ka ibenja ny etsinona tsy mba mahalala fomba mihitsy tsy mahay misaotra rehefa omena zavatra de tsy nandeha nakany zany benja satria ny ankizy rehetra tany sady ankizy mahalala fomba no mahay misaotra daholo sady rehefa ankizy mahay misaotra sy mahalala fomba nery benja de tian'ny olona de tiany jesosy koa zany misaotra dinao sy minona mpianatra misaotra ho zazalahy kely malala fomba manomboka androany misaotra betsaka tsy saorana benja iny ary ilay tantara rakizy rehefa tsy nentiny saotra ibenja de vomafy izy matiantoka izy ary teo izy vao natsapa fa ay ilainany misaotra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao rakizy ao amin'ny Timoty 2:3 de milaza amitsika ny toetra ratsy ny olona ratsy fanahy amin'ny andro farany de faritany manokana ao le hoe tsy mahay misaotra andinga evakitsika ny Timoty 2:3 fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavinavina miteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina le olona ratsy fanahy ngeny resahana amin'izany ka raha ohatra ary tsika ka teo ratsy fanahy de azo misaotra nefa inoiko fa teo tsara fanahy daholo ary teo anisan'izay ho vonjena ihany koa de mino aho fa
anapa-kevitra ny ahay misaotra mandrakariva ny ankizy kely tsirairay dia andeha ho entintsika ambavaka izany fanapa-kevitra antsika izany. Andriamanitro, misaotra noho ny teninao, nambaranao aminay fa amin'ny andro farany dia tsy mahay misaotra tsony ny olona. Andriamanitro, ampio zahay mba tsy ho anisany ratsy fanahy toy izany. Ampio zahay mba ho anisany zanakao ho endry tsara, ho tia misaotra, malala fomba, ary ameo anay mandrakariva ny fahendrena avy aminao dia ho tahaka an' Jesosy izahay. Dia rehefa tonga Jesosy dia mba ho vonjena izahay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia mirary soa antsika tsirairay indray rakizy. Ho fanomanana ny foam-panantsika dia anaraka hira isika ka ny larakira fa 700. Larakira fa 700 aza mivezivezy no ataotsika. Mivezivezy mitady mpamonjy anao, raha sendra ady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka ianao, fa miakaiky indrindra Jesosy ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsoe izy izao e, fa marianao tokoa antsoe, aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iay no mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianao, aza havezivezy mifosy fanahinao, fa miakaiky indrindra dia Jesosy lay tomponao, tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsoe izy izao e, fa marianao tokoa antsoe, aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iay no mivavaka. Miretirety mitady ny tena soa, mivola sy arena dia samy
mihoatra itoeranao ratriza ireno tsara indrindra tsara mandrakiza tsy mavidy ambola fatolotry nila anirehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy avino fa samy ho sambatra. Ny voalohanteny ry ava-malala isany a dia ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny na afahantsika mbola afaka miona amin'ny alalan'ity onjam-peo ny radio azisy itya sy ny tambazotra tserasera Facebook izany zay afahantsika manaraka izao Fanompoam-pivavahana izao. Faharoa manaraka an'izay dia faly miarahaba anareo izahay tratra ity taona 2024 ity ataoko fa mbola tsy tara angambany izany ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo a ho amintsika tsiraray avy ity taona 2024 ity ane dia mbola ampanakaiky kokoa antsika amin'Andriamanitra ary indrindra mba ho fotoana izay afahantsika manomana ny diantsika hiala amin'ity izao tontolo izao ity ka andova kosa ilay fiainana mandrakizay ka dia manonona ny fiadanan'ny tompo a ho aminao a sy ny ankonanao a izahay. Ry ava-malala isany a raha manoloana ny toe-javatra misy eto amin'ity izao tontolo izao ity raha tsy laza fotsiny a ny valanaretina zay mamely a ankehitriny manerana izao tontolo izao dia hita fa very fanambola velona tokoa ny mponina eto amin'izao tontolo izao fa na dia ny firenena faran'izay matanjaka indrindra aza dia tsy afa manao ninino manoloana izao valanaretina izao ary dia mitondra faisana avokoa ny tsiraray avy. Ao anatin'izany ihany koa ry ava-malala dia hitantsika fa na ny manam-pahaizana zay manao ny fomba rehetra tadiavana ny vahaolana mahakasika azy io dia mbola mikaroka mandrakariva mandraka kehitriny. Nisy vanim-potoana ary tamin'ny filazam-baovao zay nahitantsika fa misy firenena zay nanipy ny vola teny amoron-dalana nentina nilazana fa nehokevitra fa na ny vola na tahaky ny ahoana ny abetsana dia tsy afaka nitondra famonjena ary vahaolana ho an'izany valanaretina izany. Petraka ary ny fanontaniana ry ava-malala isany hoe aiza ny misy ny fanantenana, aiza ny tokony hametrahantsika ny fanantenantsika ary inona no ataontsika mba hananantsika izany fanantenana izany. Raha ny vaky teny fototra izay nyvakiny rahalahantsika teo ao amin'ny apokalipsy 3:1-10 dia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho afainga anahy tano mafy izay anananao mba tsy siaka ny satroponinahitra ao. Tsy ho ela intsony ry havana dia hiaona amin'i Kristy izay mpanavitra antsika isika, izay fanomezana tsy vidim-bola, izay tsy azo amin'ny fahamendrehantsika ary tsy azo amin'ny fahatsarantsika na ny fahatsaran-tsaina, ny fahatsaran-toetra. Eny, mety hoe amin'ny fanaovan-tsoa maro isan-karazany ary fa hovaliana soa isika amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra ireriany. Eny, amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny apokalipsy 3:1-20 ry havana dia milaza n'izao teny izao izy manao hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa manoloana ny ady atrerantsika kehitriny dia tsy maintsy misy ny horesy ary misy ny mpandresy, fa ho an'ny mpandresy ozy izy dia hiara-mipetraka aminy eo ambonin'ny seza fiandrianana izy. Ry havana, ny Matio 4:1-20 dia izao no ambarany. Matio 4:1-20 fa miaria rena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba.
aiza no androenanao ny arenao ankehitriny, aiza no itoerany fonao ankehitriny. Ry ava-malala isany, ry ava-malala isany anisan'ireo valosoa zay azon'ireo voavonjy de nisatroboninahitry ny fiainany zany. Ka ireo zay niomana tampitandremana fatratra, tampahatokina ny fiaonana amin'i Kristy, de andray izany eo amin'ny lohany izay marika ny amin'ny mampandova ny fanjakan'Andriamanitra azy. Ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo de milaza toe-javatra anankiray mamaritra ny zavatra lehantsika ankehitriny. Inona moa ny voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo. Efa niady tsara, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, ny tahiry ny finoana hatr'izao, de ho tehirizina ho any sady boninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho aho amin'izay andro zay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay tia ny fisehoany koa. Mivavaka ho anao zahay ry rahalahy sy ranabavy malala isany, mba andehanantsika ampahatokiana miaraka amin'ny tompontsika, ary mba hijoro mahatoka eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Araky nambaran'ilay teny teo ry havana, de misy ady atrehantsika. Hoy ny fanambarantsika matetika hoe ady ny fiainana, fa miady ho an'ny fiainana manahoana ianao. Le fiainana zay araky ny voalaza teo, voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe arena izay ho an'ny kalalao misy arafesina manimba ve zay eto am'ty zao tolo zao ity, de ny filany nofo, filany maso rehaka momba an'izao fiainana zao, sa kosa miariarena zay tsy olo any an-danitra ianao. Ry ava-malala, miantso anao anao ady tsara ny tenin'Andriamanitra. Ho jerevantsika hoe inona moa zany ady tsara izany, satria manoho ihany koa izy hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Hozy izy ny olona hoe rotoroto ny fiainana, miazakazaka etseroa ny olona ankehitriny, ary miazakazaka ho amin'inona nefa an'izany, so de amin'ny vo mety oloha ihany, fa le vo maritra mandrakizay de zary adino ary atao ambany zavatra tanteraka amin'izao fotoana izao. Ry ava-malala, izay mahatoky amin'ny azakazaka ataony, izay nahatanteraka ny ady tsara zay nataony, ary nitahiry ny finoana teo amin'ny fiainany, de ho tehirizina ho azy le satroboninahitry ny fahamarinana zay omeny tompo tsara marina ho azy. Mipetraka ary ny fanontaniana araka ny tenentsika teo hoe inona ary no atao ry havana, inona ny vahaolana ho amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe miambena, miambena aoka ho malina, zany ny dikan'izany, satria Kristy mihitsy miteny eo amin'ny tapany farany amin'ny Apokalipsy toko 7:1-12 manao hoe mba tsy siaka ny satroboninahitra ao, mila arovany zany, ka ao anatin'ny fiambenana, ao anatin'ny fahamalinana tanteraka no entitsika miaro izany satroboninahitra izany, mba tsy sy afaka aka ny satroboninahitra ao. Ry havana, ny teny soratra masina de manambara mazava an'izao teny zao ao amin'ny Apokalipsy 2:12. Indro ahafangy anahy, ary eto amiko ny fahamaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araky ny asany. Ny antony avian'ny tompontsika de amalina ny olona araky ny asany avy. Hoy tsika terim-piandohana hoe misy fanantenana ary ve, ary inona ny atao ao ambadiky zany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 5:10, ao amin'ny Jaona toko 5:10 de ovakitsika ny fanambarana eo amin'ny andininy fahaefatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Jaona toko 5:10 de vakitsika ny andininy fahaefatra. Zao no ambarany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: tomoero amiko ary zao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, de toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Hoy ny teniny hoe tomoera amiko. Io le teny hoe tomoera io ry ava-malala de avy amin'ny teny grika hoe meno. Le hoe meno dia
mitoetra mitoy na ambara miteny hafa izy manao hoe miara mitoetra miara-monina miara-mipetraka tanteraka izany. Ry ava-malala, ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza ao amin'ny toyiny amin'ilay fanambarana teo. Amin'ny 17 dia ozy izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ambara ny tenin'Andriamanitra zany fa inona ny tokony ho hitoetra onona ao anatintsika dia ambarany hoe ny tenin'Andriamanitra izany. Maharitra miazona ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fosiny saitsika zany no ambarany zany ka manao azy ho mpitary-dalana amin'ny zavatra rehetra ataotsika. Izy no atao oloha laharana amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra rehetra zay kasaitsika. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ry havana mahakasika an'izany hoe tenin'Andriamanitra tokony onona ao anatintsika. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 izy dia milaza fa mitondra fahasambarana ny fitoerany tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Rehefa mitoetra mitoy maharitra ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fahasambarana zany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Te ho sambatra ve ianao ry ava-malala? Totra ny miteny angambinareo hoe to mila voatsiary koa zany tenin'ny pastery zany, fa tianay nefa manambara ry havana fa raha tianao tokoa no sambatra ary mikatsaka an'izany ianao dia mety zampitoetra ny tenin'Andriamanitra itoy onona ao anatinao mba hitondra fahasambarana ho anao tanteraka izany. Ary eo amin'ny Jaona 7:17 dia mbola manambara ihany ny tenin'Andriamanitra manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ary izany tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika izany no anampy antsika ho voamasina ho mendrika ny ho zanak'Andriamanitra marina. Satria izay tsy manam-pahamasinana ozy izy dia tsy mba hahitandray. Koa zava-dehibe ny fitoerany tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Ao amin'ny Jakoba 1:12 ry havana, ny tenin'Andriamanitra ihany dia milaza fa ny olona anankiray izay miaino ny tenin'Andriamanitra fotsiny kanefa tsy mankatoa an'izany dia mpamita teny izy. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny olona mpiaino fotsiny ihany ka tsy manatanteraka ary tsy mankatoa zany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia ambara ho mpamita teny amin'izao fiainany izao. Koa dia manasa anao sahady amin'izay tapany voalohany amin'ny zavatra tokony ho ataontsika ahafahantsikanana fanantenana dia ny ahafahanao mampitoetra ny tenin'Andriamanitra iorina eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy zany. Ny faharoa ry havana dia ny firaisana sy ny fiombonana tanteraka amin'ny Kristy. Ao amin'ny Ezekela 7:30 tapany voalohany dia izao no ambarany: ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo. Ry havana, rehefa ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anaty dia mitondra fahavelomana zany. Amafisiny ao amin'ny Jaona 2:20 izany fanambarana izany. Ahoana ozy izy ny Jaona 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina. Ry havana, ny fanahy masina dia amelombelona ny fanahintsika, avelona indray reo fanahy zay trotraka tsy esy fanantenana verevitra manoloana ny toejavatra tiantsika ankehitriny. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava fa Kristy rehefa niona tamin'ireo mpianatra ireo zay ketraka very fanantenana ary to efa tsy misy ho antena intsony tamin'izay fotoana izay indrindra no tonga Kristy, nanome an'izany fofinaina izany, nanome fanantenana ho azy ireo ary nafahana izy ireo nandray zany fanamasina zany. Ao amin'ny Korintianina 1:9 dia hoy ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany indray manohy azy: ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Tsy hainao ntsony no manapaka ho an'ny fiainanao rehefa ny fanahy masina no mitoetra mitoy ao anatinao ao.
rehefa ny tenin'andriamanitra no velona ao anatinao ao izay amelona ny tenantsika sy ny fiainantsika tsiraray avy zany. Anabavelain'ny White ao amin'ny boky anankiray gazety boky revue inderarda tamin'ny 4 jona 7 tena noratra n'izao teny zao ovakiko amintsika tsiraray avy. Tsy maintsy miditra ao anatin'ireo vatana tsy misaina ny fofinaina avy amin'ny Jehovah tompony maro, de ho fantatra fa ny feon'Andriamanitra de miteny tamin'ny alalan'ny olona namony fieritreretana matory, mampietsika ny fahaiza-manao tsy misy aina ary mampietso-po ny mpanota ho amin'ny fibebahana sy ny torotoro ary ny famozana ny fahotana. Reava malalisana, zany no entiny ny tenin'Andriamanitra, zany no entin'ny fanahan'Andriamanitra lay aina eo amin'ny tenan'ny olona anankiray zay nanolotra ny fiainany ho an'ny tompoa izany. Ahoana ny atanteraka n'izany ry havana? Ahoana ny ampisy izany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy? Ao amin'ny Jakoba 5:5 de hoy ny ambarany teny, mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny famatorana amin'Andriamanitra, ny fampiresahana amin'Andriamanitra, ny fotoana raikitra atao isanandro amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra no atanteraka izany fanambarany teny izany. Zay ny zavatra faharoa mila mitoetra eo amin'ny fiainantsika, ny firaisana amin'ny fiombonana tanteraka amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fitoerany ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany. Raha verintsika kely zany zay efa hitantsika zay ny voalohany de nambarantsika teo ny amin'ny hoe ny toerany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, satria ny fitoerany zany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany no hahatonga antsika tsiraray avy indray hanana taridalana mazava amin'izao fiainana zao. Ary ny faharoa de ny firaisana amin'ny fiombonana amin'ny fanahy masina mba hahafahantsika ho velona indray amin'ny lafiny rehetra eo amin'izao fiainana izao. Ny lafiny fahatelo ry havana, ny amin'ny hoe inona natao ahafahantsika anana fanantenana, de ny voambara eo amin'ny 10 ny amin'ny Jaona 5:5 zany. Jaona 5:5 vakitsika ny 10 de zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Raha mitandrina ny didiko ianareo de hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Raha mitandrina ny didiko de hitoetra amin'ny fitiavany. Misy fandraisana ry havana ny fitoerana eto, mitoetra mitoy amin'ny fitandremana sy mifankatoavana ny didin'Andriamanitra, zay hahatonga antsika ihany koa hitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Fa inona moa ny hevitra zany teny ambara zany? Inona le didy zay anasana antsika mba hitoerantsika mitoy ny fitandremana azy amin'izao fiainana zao? Ao amin'ny Marka 2:20 de vakitsika ny 10:30. Vakitsika eo amin'ny 10:30. Zao ny vaky ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tiavany Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Mazava ny fanambarany teny soratra masina fa ny didy zay anasana antsika mba hitoerantsika ny fitandremana azy, mba haharitra amin'izany isika, de ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny fananao rehetra, ny herinao rehetra, ny sainao rehetra izany. Zany hoe ho tian'Andriamanitra amin'ny lafim-piainanao rehetra, ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Ary ny faharoa de izao, tiavana namanao tahaka ny tenanao ry havana. Ambaran'Andriamanitra fa raha misy olona milaza fa tia azy kanefa mankahala ny rahalahiny, de ny marina tsy ao anatiny ary mpandainga izy. Ny tian'Andriamanitra averina eo amin'ny fiainantsika ary mba tokony hitoerantsika ry havana, de ny amerina ny fitiavana an'Andriamanitra loha laharana. Ary manaraka n'izay de ny tsy anam-pahavalo amin'izao fiainana izao fa ho tonga naman'ny olona rehetra. Izany no hahatonga anao afaka ny anana fanantenana handova ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy 3:20 de zao no ambarany tenin'Andriamanitra ry havana. Apokalipsy 3:20 de ozy izy ny ambarany.
izay maharesy de avelako miara-mipetraka amiko eo ambon'ny seza fiandrianako de tahaka nandro iseko kosa sy ny niarako mipetraka am'raiko zay eo amin'ny seza fiandrianana ry havana izay maharesy iza lay maharesy izay mampitoetra ny tenin'andriamanitra ho velona ao anatiny izay manana ny fiombonana sy ny firaisana tanteraka am' Kristy amin'ny alalan'ny fitoerany fanamasina ao anatiny ary amin'ny alalany ny fanambarana zay hitantsika teo ny amin'ny fankatoavantsika sy ny fanarahantsika ny didin'andriamanitra zay ahatonga antsika ho mpianatra Kristy marina raha mitandrina ny didiny a isika tsiraray avy ry havana ilain'andriamanitra ny ahita lehilahy sy vehivavy mitoetra ao aminy am'izao vaninandro a misy atsika izao dray mandeha ry havana de nisy tantara tahakan'izao zay tiako no mizara azy aminao nisy saha anankiray zay nikarakaraina laantitra anankiray zay ity toerana saha ity de toerana kanto ny zava-maniry ao am'izany toerana zany de voazona mandrakariva ho maintso ary ambara ihany koa fa ny toerana de voatazona ho madio mandrakariva milamo kanto ane zany toerana zany ary tian'olona ho tsidiany zany toerana zany ndray mandeha de nisy mpizahatany anankiray nitsidika zany toerana zany rehefa tonga atao am'le toerana le mpizahatany de niona tam'ty ray aman-dreny laantitra anankiray ity de nanambarany zao teny zao izy rehefa niona tam'ty laantitra ity nana hoe ono a ray aman-dreny tena tianyty tompony ty angamba zao toerana zao hoe eno zy izy lay laantitra ary mino fa tiany mandrakariva angamba mitsidika eto am'izao toerana zao mino fa saika isan'andro isan-kerinandro ny tonga eto zany ray aman-dreny zany zany tompony zany toerana zany de ozy izy lay laantitra ny teny hoe eny tena mariny zany teninao zany fa zao a efatra am'roapolo taona zay ozy izy nikarakaranyty toerany ty ary 12 taona lasa izay no teto farany a ny tompony zao toerany zao zany a angamba matovy karakaranao tsara tahakan'izao ty toerany ty ozy izy a de satria mieritreritra ianao io fa ho avy rampitso a no tompony zao toerany zao de nitsika lay ray aman-dreny sady nijery n'lay mpizahatany de ho ny nambarany tsy tompoko tsy mieritreritra anazy ho avy rampitso a fa eny anio no eritreretiko ho avy izy ka de zao ataoko vita kalama avokoa ny zavatra rehetra milamina mirindra madio ny toe-javatra rehetra eto am'izao saha zao ka raha tonga ny tompon'izao saha zao de ho feny fifaliana ny mahita an'izany zavatra izany izy ry havana malala isany am'izao fotoana izao de azo antoka fa mety mbola mikorotana ny toe-javatra eo fiainanao mbola mety mandalo zavatsarotra tokoa ianao ankehitriny misy vahaolana anankitelo nefa nometsika teo ampilamina sy ampirindra ny fiainanao tanteraka de ny fampitoeranao mitoy ny tenin'andriamanitra ho velona ao anatinao ny fiombonana sy ny firaisana tanteraka amin'ny fanamasina ary ny fanarahanao ny tenin'andriamanitra ny didin'andriamanitra ka ahatonganao ho tena mpianany tokoa ka ahatonganao andrainy ibata ny fandreseny rehefa ho avy eny amin'irao lanitra le tomponao azo antoka ho an'ity ray aman-dreny laantitra ity fa nataony kalama vita daholo ny zavatra rehetra mba ho vonina izy itsena ny tompony zao sa izao ampifaliana ry ava-malala isany mety ho tonga anio ihany koa Kristy mety ho tonga koa nefa ny fahafatesana tokony iomana am'izany toe-javatra roa izany isika am'izao vaninandro farany izao omantsy ny eo ampitenenina malagasy manao hoe ny tanora vato mandondona ary ny antitra azo amorotevana tsy fantatra izay ho lasa meloa ry havana tsy fantatra tsika tokoa na ny fahafatesana no avy melohan'ny fiavian'i Kristy kanefa ny zavatra tokony ataotsika ry havana de tokony ho vonina isan'andro ianao mety betabe ny olona am'izao fotoana zao mbola miandrandra 2 telo eny ny sasany ary mbola miandrandra hoe isy ny 3 ary mbola mieritreritra manao programany am'izany izy ireo za kosa nefa ry havana tsy ny hoe irary anao ho tratrany 1 2 fotsiny
eny ny 30 ara fa mba hahafahanao atratra ny fiaviany jesosy ka hahafahanao andova zany fiainana mandrakizay zany ka inona ary ny atao riavana araky nambarantsika teo aoka ho velona ao anatinao ny tenin'andriamanitra ka andinika sy velona am'izany tenin'andriamanitra zany ianao dinino nareo ny soatra masina satria ataonareo fa ho aminy ananareo fiainana mandrakizay aoka hitoetra ao anatinao ny tenin'andriamanitra faharoa aoka ny fanahy masina anana fiombonana am'izany fanahy masina zany ianao ka ho tonga fonena ny fanahy masina ny tena tsika tsiraray avy ary ny fahatelo farany aoka ho tonga pakatony didin'andriamanitra ianao de ho azo antoka fa ilamina ny toe-javatra rehetra ka enina ho avy androany ary kristy de efa ho vonona ianao manomboka izao ry havana isaky ny miratra ny masonao de atao vazo antoka fa efa miomana ho amin'ny fiaviany jesosy ianao raha tamin'ny lasa nataonao atsirambiny zany de ankehitriny kosa aoka manomboka amin'ity taona 1 de ataonao vaindondra rano fiomanana ny amin'ny fitsenanan'i jesosy ka ny maraina vaovao isan'andro zay ao atreanao de ataonao azo antoka fa miomana ny amin'ny fiaviany jesosy be voninahitra ianao ka hitenenan'i jesosy am'izay fotoana izay hoe tsara zany mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko manapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao iavana andeha iomana isika Mateo 4:20 fa 4:7 de ozy izy hoe ko miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy apozinareo no haviany zanak'olona tsy apozintsika ny fiaviany zanak'olona ry havana aoka iomana ho am'izany fotoana lehibe zany isika tsiraray avy ary de mirary ianareo mirary atsika tsiraray avy ahako araky ny teny zay voambara tao amin'ny apokalipsy 3:20 ho afaingana tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny sadrom-poninahitra ao ho tehirizina ho anao ny sadrom-poninahitra ao ary aoka tsy siaka izany andriamanitra hitahantsika tsiraray avy ry hava malala isany amen ho fehiny izany tenin'andriamanitra izay narantsika teo izany de nde isika iredona ny larakira fa 90 ny larakira fa 90 misaotranao zay riray misaotranao zay riray no ny teninao zay nampiseho tamina ny fitiavana nabetsaka ny eloka teo anatrehanao de Kristy ray mpisolona ny fona tamina mitebiteby fatratra sy kivy mafiko tsy nananalahatra fa meloka toko kanefinzao ny zanaka fa mitaraina hoe ziray manana avelao ny elony ane atolotray antsitrapo ampitiavana ny fona sy ny sainako ka azalavina misitrapo sy didina no ankatoavina ny hery ny fanaina ataovy amina manasantsika tsiraray avy mba hanondrika alohantsika hivavaka tsika ho famaranana zao fotoana izao vavaka isika tompoko andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitro misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao zay satria tsapanay
fa tena fitiavana tokoa ianao tianao hovonjena izay tsiraray avy eny fa nady ao anatin'ny fotoana zay mety hiteraka fisalasalana hiteraka fahadisompanantenana mihitsy aza de nanome fanantenana ho anay ianao an'io ary nanolotra sorodalana izay ahafahanay hiala am'izany toejavatra ratsy izany de ny tokony iainanay ny teninao ho velona melombelona ny fananay indray ny fiombonana tanteraka amin'ny fanahy masina ary ny fankatoavanay ny didinao satria izay tsy manam-pahamasinana izay tsy mankatony didinao dia ambara fa tsy tianao jesosy malalo manam-piaino sy ny mpanaraka izao fandaran'izao amin'ireo tambazotra tserasera naiza misy azy ankehitriny irina indrindra mba hovangina ho fomba manokana amin'ny alalan'ny herin'ny fananao masina ny fony izy ireo ka handahira ny teninao izay nambara teto ka atonga ny tsiraray avy andray fanapahan-kevitra entitra tsy miovaova atonga anay ho loyal ary manana fanapahan-kevitra entitra ny fiarahana aminao jesosy malalo mba ho vonina isan'andro zay manomboka izao ho amin'ny fiomanana fitsenananao be voninahitra ho ataonay kalama ny toejavatra rehetra ka atonga anay tsisy ho latsaka na de ray ara meteza tompo malalo hitahiry ny satroboninahitra ho anay ka aoka mba tsisy aka izany fa izay tsiraray avy zay nanapa-kevitra androany de mba andray sarobidy an'izany amboara lehibe nomenao anay izany ka de manantena zay Andriamanitra fa ho anay tsiraray avy de ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay eny izany koa ankehitriny ary de mivavaka ho azy ireo ihany koa ako satria mety misy mandalo olana amin'izao fotoana izao va ao Andriamanitra ny olana ra-tokantrano olana rakasa eny olana amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana mety ezanao amahany zany mety misy olana ny ara-panahy matoky izay fa nitenao zay nambara teto androany de hitondra famelombelomana ny fiainany tsiraray avy ka an'olo tena ho anao izy ireo amin'ny androm-piainany sisa rehetra raha misy tsy salama Jesosy eo Andriamanitra mpanasitrany ianao dokotera ambony dokotera rehetra mety eza hanasitrana azy ireo tsy ny ara-nofo ihany fa indrindrandrindra ny ara-panahy mety eza tompo malalo hitany ankonana tsiray avy mba ho ankonana vonina hitsenanao be voninahitra eny amin'ireo lanitra isaraka ary zahay mety eza tompo malalo ianao lay Andriamanitra be fitiavana ho aminay tsiraray avy Jesosy Kristy lay fahasoavana mba hitondra fahasoavana ho an'ny fiainanay ary mifampiraisany fanahy masina ane hitahiry anay ka ahatonga anay tsiraray avy ho afahatra ho any amin'ilay mandrakizay zay nampanantenanao anay tsiraray avy tononona amin'ny anaran'i Jesosy any vavaka izany misaotra ray malalo amen